Miarahaba tompoko la finaritra tompoko vavy akafaliana indray no alohana anao ny fandarana makasika ny mety toetry ny andro ary aby anio ity makasika izay toetry ny andro izay raha ho an'ny ranomasina aloha amin'ny ankapobeny de milamina izay ranomasina izay ho an'ny saika morontsiraka manerana ny nosy aty amin'ny morontsiraka atsimo aty no somary maherihery ny ranomasina any ho any amin'ny alakamisy ny zoma andro ny aty tanety kosa indray no resahana dia somary mafy ny fitsokony rivotra amin'ny faritra Sofia iny ho an'ny rapitso sy aty amin'ny terre avaratry ny nosy makasika ny izay rivotra izay ihany de somary mahazovana kely ny tsokan'ny valatraza ny zoma zany hoe mangatsitsika aloha zany indrindra moa fa amin'ny afovoantany de mitsokotsoka mafimafy ny fitsokony rivotra ho an'izay zoma zay mangatsitsika zany aloha amin'ny ankapobeny ny zoma makany amin'iny faran'ny herinandro iny fa mialohan'izay kosa dia ny tsokan'ny alizay malefaka no andrafitra ny mety toetry ny andro hojerentsika amin'ny atsipiriany ary zay toetry ny andro izay ho an'ny rapitso vao maraina zao dia maina amin'ny ankapobeny ny faritra maro manerana nosy ato amin'ny manelanelana ny Antalasy sy Analanjorofato no somary mandraondraona mety aranorana manify ny alina fa ny ankoatr'izay de ifadibin-drahona sy ny masoandro mety hisy ny andian-javona na hoe ny zavotany ny vao maraina ny hariva kosa dia mbola mitoetra hatrany ny rahona vitsy aty amin'ny faritra Tsinanana sy Analanjorofo sy Antalaha fa amin'ny ankapobeny aloha de saika ny masoandro mibalika no ibahan-toerana ho an'ny faritra maro manerana ny nosy raha mikasika ny vinavina ho an'ny maripana kosa indray ary dia manodididina ny 4 amby roapolo ka hatramin'ny 5 amby roapolo zany ny ambony indrindra dia amin'ny faritra ampovoantany manodidina ny 4 amby roapolo ka hatramin'ny 7 amby roapolo kosa ny morontsiraka Tsinanana nosy iny ary manodidina 2 amby telopolo ka hatramin'ny 5 amby telopolo ny morontsiraka andrefana nosy ny mafana indrindra zany de faritra Menabe Morondava izay 5 amby telopolo degré Celsius izay na izany ara mahatratra 4 amby telopolo aty amin'ny Antsohihy aty zay toetry ny andro zay ihany ho an'ny zoma de somary misy orana malefaka aloha zany morontsiraky ny Analanjorofo sy ny morontsiraky ny Manoro iny ao anatin'izay tontolo andro zoma izay indrindra moa fa ny tolakandro zany somary mandraondraona zany aty amin'ny ilana Tsinanana aty fa de ifandimban-drahona sy ny masoandro any amin'ny faritra sisa ny maripana ho an'ny zoma moa de mandididina ny 4 amby roapolo sy 3 amby roapolo eo aty amin'ny afovoantany ary 9 amby roapolo ny morontsiraka Tsinanana 1 amby telopolo ka hatramin'ny 4 amby telopolo ny morontsiraka andrefana nosy ny mafana indrindra zany dia i Morondava sy i Maheva-Tanàna 4 amby telopolo degré Celsius hofaranantsika ary ny toetry ny andro ho an'ny sabotsy somary mahazovana zany nanomboka zoma sy ny sabotsy ny tsokan'ny valatraza ozy tsika dia ahitana orana malefaka aloha amin'ny ankapobeny morontsiraka Tsinanana rehetrarehetra iny ho an'izay sabotsy izay somary mandraondraona zany aty amin'ny afovoantany raha nerika izy aty amin'ny ilana Tsinanana ny afovoantany fa de homaina tanteraka aty andrefan'ny nosy aty mikasika ny vinavina ho an'ny maripana ary dia manodidina ny 3 amby roapolo zany aty amin'ny afovoantany somary nilatsaka kely 9 amby roapolo ny morontsiraka Tsinanana zay somary nilatsaka kely ihany koa 1 amby telopolo ka hatramin'ny 4 amby telopolo ny morontsiraka andrefan'ny nosy ny mafana indrindra zany dia 4 amby telopolo degré Celsius ny faritra Menabe Betsiboka ary Sofia no ahitana izay de makasitraka anao indray nanaraka zay fandarana izay hatramin'ny farany mirahasoa antsika rehetra amin'ny manaraka indray veloma tompoko